Magnano mbala tsara tompoko lahy Korealy tompoko vavy magasanao bagnaraka ny fampiarana antsika hatramin'ny farany eto amin'ny radio antso filazantsara amin'ny ity anio ity. Niako ny fionambe ny Mpampianatra Advantista ato agnatin'ny Fédération de Madagascar avaratra zay nitondsaigny ny herinandro lasa igny no andeha nomboantsika ny fampiarana VAOVAO amin'ny ity anio ity. Tratra ny tanjony tendregna ho an'ireo mpampianatra ireo rano fagnazavagna izay nataony tompon'andraikitra. Manome lanja zato sanjato ny fagnabeazagna ny fiangonana Advantista amin'ny tany andro fafito hoy nambarany taliny departementany fanabeazagna ato agnatin'ny ranomasimbe Indiana Ndriamatoa Rawely Arjao. Agnampy ireo mpanabe Advantista mba hanagna fahaiza-manao tsaratsara kokoa ho amin'ny fanabeazagna ny zaza agnivon'ny sekoly izay iasany no tanjony kongresy ny mpanabe eo agnivon'ny fiangonana Advantista amin'ny tany andro fafito izay nitondsaigna ny 13 Jolay hatramin'ny 9 Aogositra 2020 lasa igny. Ka nifantoko tanteraka tamin'ny alalan'ny teknikin'ny fampianarana eo amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa ny fanofanagna ireo mpanentana amin'ny fanabeazagna ray aman-dreny fiofanana mandritra ny herinandro izay notanterahany tany Sambava. Ankoatra ny fanabeazagna ireo zaza olom-pirenena vagno eto an-tany dia magnomagna ny zaza olom-pirenena lanitra ihany koa ny sekoly Advantista amin'ny sekoly missionnaire azy. Izany dia agnisan'ny mampiavaka ny sekoly Advantista ho iatrany ny fagnazavagna. Zavatra kendrena dia ho fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpampianatra zany sy ireo mpitantana ny sekoly mba hisy vokatra tsara eo amin'ny fanabeazana ny ankizy izany. Dia ao anatin'izay lafiny hoe fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpampianatra zay misy lafiny anankiroa. Ny lafiny anankiray dia lafiny pédagogie mihitsy zany. Eo amin'ny teknika fampianarana mihitsy izany na ny aty amin'ny ambaratonga fototra na aty amin'ny ambaratonga faharoa. Ny lafiny anankiray lehibe ho tanterahana ihany koa anatin'izao congrès zao dia fanofanana ireo antsoina hoe mpanentana ho amin'ny fanabeazana ray aman-dreny. Mpanentana ho amin'ny fanabeazana ray aman-dreny. Inona moa zany ny anton'izay? Satria tsy niezaka ataon'ny mpampianatra ihany mitondra vokatra tsara ho any an-dakilasy fa manana ny andraikiny ihany koa ny ray aman-dreny ny mpianatra zany. Dia izay no antony hanofanana an'ireo mpanentana ireo mba hitondra fanofanana ho an'ny ray aman-dreny ny mpianatra any amin'ny sekoly zay misy an'izy ireo, any fiangonana zay misy an'izy ireo. Dikan'izay ny fanabeazana ny fiaraha-miasa ny sekoly sy ny tokantrano izany. Ny sekoly Advantista moa zany nolazaiko eto amin'ny maha-sekoly ny fiangonana azy mamita iraka zany izy. Izay iraka zay zany dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra ka ao anatin'izany zany ny mpianatra eo amin'ny sekoly mba tsy hoe voavolavola eto amin'ny tany ty fotsiny ny ankizy satria mandalo ny eto tany fa manomana an'ireo ankizy tanora ireo ihany koa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tratra ny tanjony hoy ny taliny departementany fanabeazagna ato agnatin'ny ranomasimbe Indiana. Ka ny fampiaran'ireo talin-tsekoly sy ireo mpampianatra ny fiofanana rehetra izay noraisina nandritra ny herinandro agny amin'ny sekoly izay nioaviany no antony ny fahombiazana sy mampiroborobo ny sekoly Advantista rehetra magnerigna ny Fédération de Madagascar avaratra. Fampandrosoana ny fanabeazana any amin'ny sekoly tsirairay avy tato amin'ny fédération. Ka ilaina zany ny manatsara sy manatevina ny fahaiza-manao an'ireo mpanabe. Ohatra fotsiny hoe ny fahaiza-manao ny mpanabe eo amin'ny fitantanan-draha ratsy-sekoly. Dia tahaka an'izany ihany koa hoe fahaiza-manao ny mpanabe eo amin'ilay fampianarana, eo amin'ilay fampitana fahalalana mihitsy zany. Hatramin'ny tanjony amin'ny hoe ny sekoly jiaby aty amin'ny fédération tonga teto. Hatramin'ireo sekoly izay tsy miankina amin'ny fiangonana mivantana fa ireo sekoly izay karakaray ny mampo tonga teto ihany koa ireo tonga maro ireo fa ny fampahirezana moa zany dia ty hoe hitratra amin'ny tanjona rehefa mivadika ho asa azo tsapahitanana any amin'ny sekoly tsirairay aby eo izay reny fanofanana. Vogno ampiatra ny fiofanana izay noraisiny ireo mpampianatra rehetra izay tonga namonjy ity fiofanana ity. Dia ny hoe fomba fitantanana sekoly mba ahomby na finaritra. Maro be zany lakile zay nikoragny tona zay fa ny azo resagny dia ny hoe mila mamboly fifandraisana
tsara am'ireo mpiara-miasa. Zay zany no fototra voalohany atao. Dia avakeo ihany koa zegny dia ny fahaizana mitsinjara andraikitra isaka ny anjara. Tegna vogno e. Ary resaka vatagna, resaka fanaya, moraly koa zegny ambony koa zegny amin'ny raha ty satria zava-dehibe zegny fisiany zegny zavatra telo zegny ataoko fa misy fivoarana aorinany ty congrès fanabeazana ty zany. Ny zanaka malagasy ary ataoko fa ho lavilavitra zay koa raha mety ho azondreo amin'ity taona ity. Velim-pisaoragna arak'izany ireo mpampianatra izay nisitraka ny fiofanana izay nokarakaren'ny départementan'ny fanabeazana ato agnatin'ny fédération Madagasikara avaratra. Matsapa tsy ho ampy ny fotoagna izay niarahan'izy ireo sy niresan'ny traikefa nandritra ny herinandro ka ny fitohizany ty fiofanana ity no angatany ireto mpampianatra ireto. Tokantrano maso tombony voalohany. Zegny zavatra hita. Raha ampiany le zavatra jiaby nivorahany ity reny, hita fa misy fiovana fony ao an-tokantranontsika. Tahaka zay koa ny any am-piara-piasana. Rehefa ampiany le zavatra reny, misy fivoagna goavana koa hita ao sekolitsika, any mazoto ray aman-dreny andeha apetriky zaza any amin'ny sekoly zay misy atsika. Tena mitombo ny fahalalana matsapa izahay tsy ampy fotoana talia zay ngahy tsy ampy ankasitrahana ny nanovana azy ty agnatin'ny fotoanany vakansy karaha ty zegny dia maromaro ny ohatrany ty manoka ohatrany hoe misy raha tegna manindry ny foko zegny zao fiofanana zao dia hoe malibera mamananjera ary ampitombo amelore zegny ny asa zay natao ary indrindra mahampitondra ny ekôly antena zegny mbola tsy ampy ke isaorana zegny amin'ny sosikevitry rehetra ary hiezaka. Be zegny tombotsoa zay natao tamin'ny congrès taty Sambava niatriky formation maro zahay voalohany zegny formation amin'ny hitodihana amin'ny Andriamanitra faharoa magnaraka ny mba hitaizagna ireo zaza-trano ny amin'ny fahamarinana sy ny fandehanandreo an-tsekoly ary fahatelo magnaraka ny amin'ny hanampianarana reo zaza an-tsekoly hitaizareo araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Santatra Ambavarano igny fiofanana igny hoy ny talen'ny départementan'ny fanabeazana ato agnatin'ny fédération Madagasikara avaratra Ndrianary Velo Joselito. Tafidriky tanteraka ao agnatin'ny fandaran'asan'ny départementan'ny fanabeazana ny fanofanana mpampianatra mba ahafahana izy ireo magnatsara trano ny fomba fampianarana agnivon'ny sekoly tsirairay ka izany ny ampisy izany isan-taogno hoy ity talen'ny départementa ity. Ny mpampianatra dia tokony hiofagna mandrakariva. Agnisan'ny tafidriky amin'ny fanamby apetraka dia ny siany fiofanana farafaratsiny isan-taogno dia isy fiofanana atao aty agnivon'ny fédération ary io zegny mbola iaragna iasa ankaiky ihany koa amin'ny tale fa ny fanohizana ny programme ny fiofanana dia antenegna fa mbola ho isy ihany koa amin'ny taogno manana. Saivigny fa ny araiky amin'ny telopolo jolay ka hatramin'ny fahaeniny volana aogositra no nitontosaigna ny fianamben'ireo mpampianatra ireo. Mpampianatra telopolo amby zato avy ato agnatin'ny fédération de Madagasikara avaratra. Mpampianatra Advantista avy amin'ny sekoly Advantista sy ny sekoly ho an'ny olona manokana no tonga niatrika ity fiofanana ity izay nampitondraigna ny lohahevitra hoe mpanabesay mamita ny asa ombany fanahy. Fagnamboarana tragnom-piangonana ao Amborognana District Sambava Sud no anoetsika ny fampiralam-baovao ho amin'ny ity anio ity. Olona 500 hatramin'ny 500 no vinavinaigna ho tafidriky ao agnatin'ny fiangonana izay ahorigny ao amin'ny distrikiny Voemara Atsimo ao Amborognana izay reny votry ny distrikiny Voemara Atsimo raha ny fagnazavany tompon'andraikitra. Tragnom-piangonana mirefy 520 amin'ny 320 metatra eo no ao andalam-pagnamboarana ao amin'ny distrikiny Voemara Atsimo amin'izao fotoagna izao. Fiangonana magnara-penitry izay indesigny idirangan'Andriamanitra no tanjon'ireo mpino amin'io fiangonana io ka natonga azy ireo naneho firaisan-kina ho amin'ny fiaraha-miasa ka nafagna tontosa hagnamboatra ty fiangonana lehibe ity. Ny manana ezaka lehibe ny fiangonana Amborognana Voemara zay renivohitry ny distrikany Voemara Atsimo ny amin'ny
atao trano manara-penitra trano vato an'Andriamanitra. Nandritran'izay taona vitsivitsy lasa zay dia nanomboka ny asa raha nivavaka tamin'ny efitrano zay azo lazaina hoe sady kely no tsy dia manara-penitra loatra mahidirana an'Andriamanitra zay dia ny ray fo ny ray saina hamita trano fiangonana ny membre ato amin'ny fiangonana Amborognana. Mahafinaritra fa mandeha ny asa araka ny hitatsika zao. Mandroso dia mandroso ny asa ary etiretina ho vita tsy ho ela angakana amin'Andriamanitra ary mino fa araka ny fanampiana zay ho azo avy amintsika ihany koa ho anao zay malala-tanana dia ho vita vao maika aingana tokoa zao fiangonana lehibe eto amin'ny renivohitr'ny Voamara Atsimo zao zay 520 metatra ny andavany ary 320 metatra ny sakany fa miampy balcon ety afara zany hoe miampy kely ny amin'ny toerana zay azo iangonana eritreretina tsy ho latsaky ny 500 ka hatramin'ny 500 olona zany no afaka indray miditra ato amin'ity fiangonana ty rehefa vita soamantsara. Mijanona ny asa fanorenana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampiany enti-manana ka mangataka amin'ny tolo-tagnana avy amin'ireo olona malala-tagnana ireo tompon'andraikitra izay soloan'ny pastoran'ny distrika tena amin'ny fangatagna ny fanampiana ny amin'ny fanamboarana ity tranon'Andriamanitra ity. Dia manao fanentanana zay ho atsika zay notahin'Andriamanitra manokana ho atsika zay manana faniriana hanampy asa fikirina amin'ny alalan'ny trano vato fivavahana izay hoe mandray zany tokoa ny fiangonana Amborognana ny distrikany Voamara Atsimo azonareo atao ny mandefa ny fanampiana na miantso mivantana ny amin'ny rehetra zay azonareo hanampiana na sosikevitra zany amin'ny fanatsarana indrindra moa ny ara-pitaovana sy ny amin'ny ara-bola koa dia mankasitrika atsika tsirairay avy ary miraro soanao ahitany tsara ahafahanao ihany koa manotany tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Saivina fa ny telo ny volana aprily taongo 2024 no natomboka ny asa fanamboarana ny trano-piangonana ao amin'ny distrikany Voamara Atsimo ao Amborognana. Ankehitriny dia efa mahery ny antsasany no vita izay mbola ilagna ezaka sy tolo-tagnana avy amin'ny tsirairay avy raha ny fagnazavagna hatrany. Koa tompoko lahy sy tompoko vavy no azo narosanao tamin'ny ity anio ity magnano veloma mandram-piona ny namanao ary lembe mitombo veloma tompoko.